Miarabanao sy ny ankonanao any antokantranonao any. Angamba tsy miafina eo imasinao intsony ny firoboroboan'ny ezaka maro samihafa eo amin'ny asafy amin'ny alalan'ny tambazotra amin'izao fotoana iainantsika zao. Betsaka sy maro ireo izay miezaka manaparitaka ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram sy ny hafa ihany koa. Tsy voatery izy ireo hoe pasteur na loholona na diakara de afaka manao ary vonona anao izany asa izany araka ny tokony izy satria efa atombotra ny andro ary efa manomboka memidina ny fanahy masina manampy ny tsirairay avy manatanteraka an'izany avy zany. Tsy nataotao foana ny izany zavatra araka ny teneniko ilaina ny asan'ny fanahy masina fa tsy maintsy naraham-bavaka sy fanontaniana ary napetraka matetika nangatahana tamin'ny fanahy masina zany zavatra zany satria tsy tonga ho azy ohatran'izao. Ny anteneniko de misaotra sy makatelona ireo zay rehetra nanohy sy mandrindra izany ao anatin'ny tambazotra maro isan-karazany toy izao. Tadidinareo tsara angamba ny voalohany indrindra ny antony nanombohan'ny pasteur Ernesta ny tsy maintsy miova ny fiainanao, toriteny, fiofanana, fampaherezana. Zany hoe niezaka mafy mihitsy izy mba hahafahan'ny tsirairay avy manaraka ny toromarika mba hahafahanao manao an'izany asafy izany. Noho izany indrindra de tiako ny mampatsiahy anao ny programantsika eto amin'ny tambazotra amin'ny fanombohan'ny volana Jolay ity. Ny voalohany de ny fiarahana amin'ny Malagasy United in Christ ny 9 Jolay 2024 manomboka amin'ny 10 lalina aty Madagasikara, izany hoe amin'ny 2 ora aty Canada, USA, heure de l'Est, amin'ny 7 lalina angamba raha tsy diso ahako any Europe toy ny La France, Angleterre sy ny karazany. Io programma io de hitanao amin'ny application Telegram zay azonao alaina atao anatin'ity QR code ity raha ohatra ka mora hidirana izy amin'izay fotoana zay nefa natoroko izy tamin'ny voalohany tamin'ny alalan'ny vidéo napetrako hoe ato ny fomba fampiasana anazy. Azonao téléchargena amin'ny telefonanao ary koa alaina sary io QR code io mba azahoanao miditra avy hatrany. Ity fahandarana ity de mahafinaritra ny fandraisana anjara ao anatiny satria mpanakanto samihafa ary misy groupe ihany koa zay mamelona sy mampirindra ity fandarana ity miaraka amin'ireo isaorana manokana izy ireo amin'izany fampitana izany asafy manokana izany. Ny mahatsara azy ity de satria azo ampidirana olona betsaka ao anatin'ity Telegram ity, zany hoe mihoatra ny 10, 500 na noezahana na de efa noezahana ary na de efa noezahana alefa direct ary izy ity fa ny olana de satria tsy mitovy ny connexion antsika ka mahatonga ny qualité ratsy na hoe ny débit ratsy be mihitsy entre ny Madagasikara sy aty amin'ny tany misy anaovana anazy direct. Na izany ary anefa de mahavelombelona satria ilay hafanana tsy hitanao hatramin'ny natongavana taty ivelany hita ao anatin'io satria reo olona reo de tsy mialatsiny am'le fiteny hoe tsy mieritreritra fa mandany giga mihitsy izy mba hahafahany manao an'izany amin'ny 7 lalina ka hatramin'ny 2 maraina any ho any manao an'io. Ny mahagaga de ny olona de tsy manantona intsony ao anatin'ny église physique fa miaina amin'ny zavatra ohatran'izao aty lavitra tanda lavitra aty de te ohatrany hoe te hiaraka foana amin'izy ireo ao anatin'io alimbavaka io ohatrany hoe te anantona anazy foana mba hahafahana isiany le lien zany satria fantatra fa na ny fiangonana aty ary de efa lasa misy an'itony hoe communautarisme tony efa mandreraka be mihitsy nefa ezahana foana miditra ny anaty fiangonana amin'izany fotoana zany. Mampirisika antsika rehetra handray anjara satria mahafinaritra misy fanentanana ohatran'ireny anaty fiangonana reny mihitsy. Manaraka izany de azadino ihany koa ny fandaharantsika miaraka mivavaka isaky ny isa 7 isam-bolana ary ora ihany koa miaraka amin'ny tsy maintsy miova ny fiainanao ary magaga koa ny firoboroboany eto amin'ny messenger satria betsaka ireo olona no mitady sy miantso ny anaran'i Jehova
amin'io tambazotra io fivana kely adiny ray fotsiny mandefa ny anarany ao anatiny io izy rehetrarehetra de mahafinaritra be no mijery anazy miaraka amin'ny i pasteur Ernest izay mahafinaritra tokoa satria ny gasy maneran-tany de ao avokoa ary io fotoana io de ny am'ty ndray mitoraka ty de ny 7 jolay ho avy izao alahady io andro io amin'ny tsy haiko na amin'ny fitora maraina ny Madagasikara na amin'ny fitora alina ny Madagasikara no manomboka io fotoana fa rehefa ao anatin'le 7 amin'ny volana 7 de efa miomana zany ianao hiatrika sahady amin'ity fandaharana ty fiarahana mivavaka azonao atao daholo ny fitaintainana rehetrarehetra azonao apetraka eo amin'ny messenger azonao efa nanisy lien tamin'ny itopiba ito mba ahafahanao mametraka an'izany ina moa zany an'izany miscanner an'io QR code io mba ahafahanao mametraka ny vavaka satria vavaka de pasteur mivavaka rehetra mijery ny vavaka rehetrarehetra apetratsika ao anatin'ny messenger. Azadiny koa isam-bolana manomboka amin'ny 12 ora atoandro atya Canada na 18h 19h any Madagasikara izay raha tsy diso ahako de tsy ny haiko ny orany a Dubai sy Emirates izy misy gasy koa any manaraka an'izy io hitanao fa manomboka eran-tany mihitsy izy io ary mbola ho gaka nefa mbola misy zavatra ho teneniko anao momba ny radio OPF rehefa avao de misy fandaharana miaraka amin'ny Asafi international zay raha anao amin'ny pasteur Vola, pasteur Enoch, ny olona lova sy karazany rehetrarehetra io isaky ny sabata ary isaky ny sabata hitako groupe kely ito de miezaka mitarika manampy ny akanjo sy ireo mahanitra any Madagasikara amin'ny fizarana akanjo ny sakafo ary misaotra manokana ny makatelina reo mpikarakara ny antoerana satria tsy mora ho any manao zavatra tsy mora mihitsy. Eto de resadresaka momba hoe azadino zava-dehibe tokoa ny vita ty ny OPF radio MG manomana ho anao ny programa mandritra ny herinandro ary manampy betsaka atsika aty amin'ny tany misy atsika ty izy ty satria averiny ny telo ao anatin'ny ray andro ny fandaharana zay tsy enitsika ao amin'ny radio Oasis. Tadiofa mbola tsy mandeha hatramin'izao le lien makany amin'ny radio box ny radio Oasis ka raha ohatra anao ka te hieno an'io fandaharana io tsy isy atapaka an'izany ohatra anao zatra mihaino Oasis avy aty amin'ny tany lavitra avy any Madagasikara tonga aty de tsarory fa OPF radio MG de manao programa par semaine zany hoe 3 fois no averiny reo zavatra tsirairay reo ao anatiny ndray andro zany hoe tsy ho tapaka mihitsy zao no mahazo ny zavatra alefan'ny Oasis makany amin'ny ao amin'io zany manotro mandefa izy amin'ny 7 de mandefa izy amin'ny 12 de mandefa izy amin'ny 10 alina na ohatran'izany. Averiko kely indray zavatra mahagaga mihitsy tamin'ny vao nanomboka izy ty de mbola vitsivitsy zao izy efa presque 200 pays no manaraka anazy ty amin'izao fotoana zao ary iteraina ny Jehova isaorana ny fanahy masina isaorana ny Jesosy manokana amin'izany asa filehibe goavana vita andrareo zany satria 200 pays ary efa manantanina mihitsy izy ary ny mahagaga tsy itsika rery any ao anatin'ny vahoaka ny fanantenana no mihaino an'ity radio OPF ty fa karazana gasy rehetrarehetra zao ary faly mihitsy izy avy any États-Unis avy any misy ary eto Canada misy any France efa mihaino anazy de akasitrahana be satria zavatra sarotra eo amin'ny fotoana anatanterahana an'izany indrindra fa reo mitady an'ireo pasteur anao ny fandaharana mitady an'ireo satria sady mianatra no miasa ny pasteur aty amin'ny tany aty misy atsika aty zay no mbola mahasarotra andrez ny falavirana ny toerana iainana ihany koa satria mandeha par internet ito zavatra ito ary indrindra ny fangalana an'lay programa any amin'ny fotoatiny any amin'ny radio Oasis zava-dehibe koa zany. Isan'ny androny koa de misy ny fandaharana iarahana manokana amin'ny 10 minitra sekoly sabata famitinana na famakina reo lesona isan'andro izay arahana amin'ny Olive izy io ary azadino ihany koa fa izy de manampy atsika amin'ny alohan'ny atory ny famakina baiboly isan'andro any hoe misy tamin'ny farany teo misy ny atao hoe mamaky ny psaume maray manontolo izy na salamo Esaïe, Isaia sy ny karazany farany raha manam-potoana ianao de azadino ny fampianarana ataony Richard Andry Anjatovo ao amin'ny pejiny satria tsy mora ny manao izany eo amin'ny telefona izy no manao ny seziany telefona kelytsika tsisy dikany ohatran'izao no anaovany ny seziany lava be mihitsy nefa ny zavatra hosoratany sy hazavaina mba hahafantarany tsirairay avy hoe ahoana marina tena fandehan'ity zavatra ty mahavariana satria
Isika manana iPad, ohatrany za manana iPad, tablette, PC, Mac nefa izy de io portable io fotsiny no mba ahafahany manao an'izany asa fy zany. Tsy adino koa pasteur Emile amin'ny asa mafy zay tanterahany any Mahajanga maro antsetra am'izao fotoana zao ary miezaka mihitsy izy mba te hanana radio ohatra antsika zao fa raha mba nanana ohatra nisy qualité tsara ohatra ny ananantsika zao ny web any ny internet any angamba efa tsy moramora taminy napiditra an'izao radio web zay ezahana atao aty amin'ny faritra misy atsika zao. Izany rehetra zany de hoezahana hoentina mbavaka anampiana atsika rehetra satria tsy mora ny manao zavatra. Mila fanampiana any Madagasikara. Mila fanampiana miaraka amin'ny asafy international ihany koa zay rahana am'Rivo, Richard Emile niakany taritin'ny pasteur Raymond Razanajatovo ary isika tia na isika maneraka an'izao tontolo zao no mba hany ianteherana raha mba afaka ataotsika gasy maneran-tany ireo fanampiana ireo fa tsy iankina am'ireo fotsy-oditra ireo foana isika de mahaleo tena tanteraka ny asafy atsika eto amin'ny groupe-ny fanantenana vaovao. Aza adino ihany koa fa manasa atsika isaky ny zoma ikaty ao amin'ny avo l'antenne. Zavatra de daviny fotsiny am'izay fotoana zay de ny mamaly ny fanontaniana apetrany eo amin'ny Facebook de amin'ny Messenger de mba ahafahany milaza izany any amin'ny rehefa manao an'le direct izy mba ahafahany miteny zavatra nosoratantsika mba ho hitan'ny hafa ny ao anatin'ny eritreretantsika zany. Tsy adino ihany koa sambatra, tsy adino ihany koa sambatra amin'ny fampitahana isan'andro ao anatin'ny voasoratra hoe ao anatin'ny betsaka mihitsy zavatra ataony sambatra ao anatin'ny voasoratra hoe ao anatin'ny inona koa ny lesona sabata isan'andro. Isan'andro lesona sabata isan'andro ny fiambenana alana sy ny karazany antsoratra zany hoe sady miasa izy no mianatra nefa mbola mahavita manao an'izany zavatra zany. Zany zavatra zany araka ny teneniko tery ambony tery de efa atombotra ny andro. Mila anio tsika satria io ny zavatra lehibe indrindra iandrasan'Andriamanitra amintsika de ny asa farany zay tsy napoziny hatramin'ny nivoahan'ny Covid de mandeha mafy ohatran'ny rivo-doza mihitsy ny ataky ataontsika entina hiadivana amin'ny Satana mba hanoerana ny zavatra ataony amin'ny asany ao amin'ny tambazotra ihany koa satria mamely mafy koa izy. Anjarantsika ihany koa mamely mafy mba ahafahany tsiraray matakatra somatsara any zavatra zany. Aza adino fa tsy maintsy manampy an'ireo olona maneran-tany tsika tsy iankina amin'ny ohatran'ny teneniko teo hoe tsy miankina amin'ireo fotsy-oditra ireo intsony fa mba itsika mihitsy no hanana an'izany hoe fanampiana zany ho an'ny gasy ka amintsika. Donc aza adino Richard mitady fanampiana avy amintsika izy amin'ny resaka internet mba ahafahany mandeha direct makany amin'ny OPFI na makany amin'ny radio zay hoezahana atao am'izao fotoana zao zany manao ina moa filazana izy ity direct amin'ny video amin'ny zavatra atao satria tsara ny zavatra ataony mahafinaritra be mihitsy fa tsy afaka manao ninona isika. Inona koa ny azoko tenenina aminareo re ankoatran'izay oui misy zavatra adinoko kely fotsiny teo momba ny sambatra zany hoe sambatra de i olona dia zao manisan'ny manampy anazy am'izao fotoana zao amin'io fampitana n'io lesona kely école sabata na ho an'ny jeune na ho an'ny tanora na ho an'ny olon-dehibe manampy izy am'izao fotoana zao ary tsy na miasa ary izy de miezaka foana mandefa anazy isak'alina tsy apozinao mihitsy ndraindray amin'ny 4 maraina ndraindray amin'ny alina amin'ny alohan'ny atora rehefa vita ny asany na ohatran'izany ary talohan'io izy de nametraka ny vavaka isan'andro na hoe ny fiambenana isan'andro ao amin'ny église adventiste any Québec sy ny groupe adventiste any Québec ny momba ny afatra alefan'ny Ellen White ho fiambenana isan'andro. Ny groupe adventiste malagasy Québec Canada amin'ny week-end 7-8 io koa de manana programma mahafinaritra be eto Québec zany hoe fionana lehibe ahafahana miaraka ahafahana manao vavaka miaraka zany hoe Québec rehetrarehetra manontolo avy any Gatineau miala avy any Montréal rehetrarehetra iny tonga eto Québec mba hiatrika an'io fotoana goavana be io iarahana amin'ny gasy satria manao intelo isan'andro izy normalement ary izany de mba hangatahantsika hoentina mbavaka satria ao anatin'io ny rahalahintsika zay vao mitondra tamin'ity fotoana ity de Patrick Faly manentana sy miezaka mafy mihitsy manao zavatra tsara ao anatin'io groupe io ary angatahantsika mba hidinan'ny fanahy masina
izy amin'izao fotoana zao mba hoentina hanatanterahana zany tsy izy de tena eo tena tsy maintsy matateraka ny asany hatramin'ny farany izy na de mandat isa-taona raha miova ny mpitondra eto amin'ity faritra ity. Saotra tompoko ary mirary soa sy herinandro sambatra ho anareo avy.